Alatsinainy faraka amin'ny 20 ny volana Aogositra taona 2024 miarapa tokolasy tompom-bavy tonga soa ianao tanaty ny fandarana dinika amin'ity takarivan'ny Alatsinainy ity. Ao amin'ity anio ity manam-bahiny isika vahiny mazava ho azy izay avany Bamangoky vao miresaka hoe Bamangoky dia mety efa azony tsirairay isika any atokantrano an-saratsaina hoe resaka inona izay Bamangoky izay. Mialohan'izay nefa dia faly mandray anao Andriamatoa Rary Santurlin izay tsy iza fa solotena ny mponina avy any an-toerana. Miarahaba tompoko dia tonga soa ianao tanaty ny fandaharana. Miarahaba tompoko ary miarahaba antsika rehetra any an-tokantrano any izay maheno an'izao fandaharana izao. Angamba tonga dia fanontaniana avy hatrany no apetrako aminao hoe marina fa efa eno teny anivon'ny aina manjery isan-karazany teny ilay raharaha hoe Bamangoky izay resaka ady tany izy io. Afaka fitininao ve hoe ohatry ny ahoana ny hatoviana ny hatombohan'izy io dia manahoana ny raharaha amin'izao fotoana izao? Tsotra tompoko na efa tenenana. Raha ny raharaha ny Bamangoky dia efa ela tokoa. Inona moa no mampalaza ny Bamangoky raha tsy ny lemaka? Fambolena ny tena ataona ihany no ajarian'ny fanjakana ny tany velaran-tany lehibe tokoa any Bamangoky. Nanomboka tamin'ny 414 no nanaova ny fanjakana fampelezana hoe ho ajariana ny taninareo. Taty amin'ny nandeha ny taona aleo afoeziko tamin'ny 2024 navoaka ny lista dia nanomboka teo no nisian'izao fitarainana omenombeno. Lisitra ino io voalazanao io? Lisitra ny olona tokony hisitraka ny tany. Mety hoe izany hoe tsy arakaraka an'ilay zavatra ny fampiresahana ve ny zava-nisy izany sa ohatry ny ahoana marimarina kokoa? Izany hoe no afoeziko loatra moa izy teo raha ny tena izy dia misy an'ity cahier de charge aty satria ny bady no nanao famatsiam-bola ho amin'ny fanajariana ny tany dia namory vahoaka izy tamin'izay ny ben'ny tanàna ny antso ny mpamboly rehetra hoe ho ajariana ny taninareo. Dia nisy nyfanontaniana hoe atao ahoana zany miala amin'ity tany ity zay ho averina aminareo ny taninareo rehefa vita voahajary. Eny ary nisy ny zava-niseho tena nahafaly ny vahoaka ny nandray an'izany zavatra zany hoe efa nomboka hitombo bebe kokoa ny fari-piainanay raha izay zavatra izay no tanteraka. Tena faly ny olo aminay any. Nametraka feim-potoana very zareo hoe izao hatramin'izao no hanajariana ny tany io? Tsy nametraka feim-potoana ireo hoe zao ka hatramin'izao no faharetan'ny fanajariana ny tany. Fa kosa nisy resaka izay ato amin'ity cahier de charge aty hoe misy anatiny 5 taona tsy azo amidy ny tany fa ho ajariana ho anareo dia ianareo nanamainty molaly hany no mamboly amin'io taninareo io fa afaka 5 taona zay vao azonareo amidy raha ohatra ka misy ilana zany. Olona firy no mety hoe voakasika izay tany ao Bamangoky izay hoe tompony izany? Raha ny mponina ao Bamangoky tokony hisitraka an'io tany io dia analiny mihitsy. Ny tokony hisitraka azy voalohany dia ireo nanamainty molaly anarivon'ireo satria anamainty molaly io izy mba hahamaripotra azy zany manamainty molaly zany namboly ny aina teo amin'io tany io ary ireo mihitsy no niantefahany resaka tamin'ny voalohany hoe io taninareo io misy anareo io ho amboarina, ho atsaraina, ho asiana kanaly. Ny any Samangoky moa, ny any Bamangoky, any Antanandava sy Ambaikily, commune anankiroa izy io, izay lazaina hoe Bamangoky, misy any Samangoky. Misy an'ity hoe
kanaly namboarina tamin'ny voalohany natao hoe P1 P1 de ny anankiray P2 ty le faharoa ty zany le P2 ty P2 ty am'izay resahana hoe ohatran'ry zany le P1 de ho tsara ohatran'igny koa zany le P2 de faly le vahoaka de hoe mahafapo anay zay de averina aminay zany taninay averina aminareo io rehefa vita fa misy tambiny kely alain'ny fanjakana ho tambiny fanajariana niara hoe ny vahoaka tsy zay tambiny zay arakaraka ny velaran-tany satria misy any hoe 10 hektara dia akana ampaha folon'igny no miala raha 20 hektara no miakatra mety 5 isanjato ny ampahany asorina aminy ho tambiny fa kosa tsy ho tambiny ho aniza any fanjakana de ho zaraina amin'ny vehivavy mananotena sy mpianatra zanakin'iny distrikany Morombe igny ponina agny fa tsy manan-tany reo no nakana ny an'io sombin-tany io ho zaraina amin'izy reo. Inona nefa ny zava-nisy satria raha nijerena nisy an'ireo hoe valolahy na hiditra ponja inona marina zay hoe anisan'ny tompon-tany raha ny marimarina kokoa inona marina ny zava-nisy teo ka hoe any afara tamin'izay hoe fanagatrana zay izay voalaza fa hoe tsy nisy vesatra tena ninjehana azy ireo. Eka saotranao nanontany an'izay fa tena zavatra mampalahelo mihitsy no zava-miseho agny. Ndresaka antsika teo am'le hoe nanamainty molaly ireo valolahy ireo de nanamainty molaly manan-tany ao ary mivelona amin'io tany io noho ny natao anefa ny fandinihana nyty tetikasa ty ny ray am'ireo chef quartier izay voafonja am'izao fotoana zao de ny maha chef quartier azy membre koa izy ao amin'ny fizaran-tany zay atao hoe CAT. Nisy hevitra tsy nitovy aho satria nisy an'izany valeur vénale rehefa taty aoriana na nisy hevitra nitsiry angambany tao de hoe aleo ampiharana asina an'izay valeur vénale le valeur vénale ty tambiny nanajariana ty ihany fa ohatrany ny famadika indray ny fanjakana izay lazaina ho fanjakana indray zany no nanambe fa tsy le nanamainty molaly le nanamainty molaly zara raha nahazo ray ampahadiminy ary tena ray ampahadiminy mihitsy no navoaka an'io valeur vénale araky ny filazanjareo azy zareo nanam-pahaizana ka nanao hoe valeur vénale fa nanohitra an'io i Andriamatoa Randria chef quartier Antanandava hoe ahoana no atao ohatran'io ty zavatra ty tsy mety ane zany aleo voriotsika indray ny mandeha ny vahoaka aty hilazana an'io satria efa miala ny cahier de charge ny efa miala an'le convention ny hevitra tato aoriana zany inona zava-miseho raha sendra ka nisy zavatra nanahirana ny monsieur Randria andeha hiala ny tanàna de hoy izy ny tao hoe aleo soloantsika filoha hafa le rangaha igny de nisoloana filoam-pokotany hafa nisolo toerana azy nanomboka teo izy de tsy efa tsy chef quartier intsony de tato amin'ny fizaran-tany am'izao anisany nanda io fizaran-tany io anisan'ireo valolahy ireo zany io lehibe-pokotany io teo aloha io. Inona ny anton'izay hoe fandavana zay azonao hazavaina ve? Fandavana azafady inona no anton'izay hoe fandavana nanda an'le fizaran-tany moa izy ianao inona no anton'izay inona ny zava-nisy ka nahatonga tany amin'izay hoe fandavana zay? Azafady ny zava-nisy nahatonga ny fandavana nivoaka ny listra no nivoaka ny listra tsy araka an'izay tokony hisitraka ny tany no mivoaka eo amin'ny listra de samy gaga ny ray tanàna hoe inona ary ty listra mivoaka ty de jerena ho an'izay nahazo koa anatin'io listra eo misy ihany koa nefa ny vahoaka tokony eo anatiny nahazo
de misy koa olo-kafa tsy tokony hisitraka voalohany anatin'le lista. De ny zava-nisy ireo le tokony nisitraka ka anatin'ny lista de mihena ny velarantany nahazo kely zay hoe raha 5 hektara 2 hektara sy 5 no azony. De ino no nilaviny zareo hoe inona ty zava-miseho ty tsy ekenay io. Izy ireo olona ireo le hoe olona tsy tokony ao anaty lista, olona hafa mihitsy hoy ianao teo izy ireo olon'ireo de iza ny mety hoe tompon'andraikitra napiditra an'ireo olona ireo anatin'le listra. Ananatsika ny taratasy momba ny lista io, ato ny lista de azoko omena anareo rehefa avy eo. Maromaro izy ato, anjatony. Ny tompon'andraikitra amin'io de ny CAT, de hoe comité d'attribution de terre. Izy avy no mivondrona ao anatin'io. Amin'ny CAT. Ny filoam-pokotany, misy koa olona notsongaina avy ao anatin'ny fokontany, de ny lehiben'ny distrika, ny lehiben'ny faritra, ny ben'ny tanàna, ny mpanolotsaina sasatsasany, sy ny membre hafa koa, fa ireo zany no azoko tenena. Zany hoe raha zoina olona manam-pahefana daholy no hoe mivondrona ao anatin'io le CAD io izy ianao, azo lazaina ve zany hoe mety nisy resaka maloto, resaka kolikoly tao anatin'io raharaha io ka hoe nahatafidiran'ireto olona hafa izay tsy tokony hisitraka ny tany reto tao anatin'le listra? Tafiditra ao izy anao, olo-kafa ao izy ao teo hoe nampidirana tao. Raha resaka kolikoly de efa niresaka tamin'ireo membre ny CAT aho. Misy an'izany raha ny topo, mpiandraikitra ny topographique any Antanandava, de misy anona ny projet koa de efa niresahako reo hoe misy kolikoly aho, ianareo reo nandray vola tenenin'le olona any ambanivohitra fa misy olona nandraisanareo vola ary azo tsikatsoina ny olona rehetrarehetra any ambanivohitra azo voriana hoe iza sy nareo reto iza no nanome vola anyreto olona reto, ka milaza aminareo aho fa misy zavatra tsy mety aho. De hoy izy zareo zahay samy eo zany de hoe aleo fa ilanja ny vokany izay nandray vola. Raha mitenitsika teo hoe misy kolikoly de izay niresahako ihany angamba fa mamaly hatrany hoe nisy kolikoly. Tena kolikoly avo lenta ny tao ary hatrany am'izay farany kely ka hatrany aty amin'ny farany be. Nisy kolikoly ao, vola be no mihodinao satria le olona misitraka am'izao miteny fa nividy ary ny filoam-pokotany agny no teneny ny vahoaka fa manome taratasy hoe nividianana an'io tany io. Nefa anatin'ity cahier de charge ty izy aho teo hoe tsy azo amidy ny tany. De efa kolikoly mipaka amin'ny mpanajary ny tany zany. Ankoatrany kolikoly ampidirana anaty paosy de kolikoly koa ara-taratasy mipaka ato. Olona maro, zany hoe mponina maro no tokony hisitraka an'io tany io zay tena hoe tokony ho tompo-tany, mazava ho azy tsy mipetra-potsiny ianareo. Inona ny dingana efa natao hiadiana amin'izay hoe kolikoly izay sy ho fitakiana ny hamerenana ny tany amin'ireo izay tena hoe tompo-tany. Olona maro tokoa ny tokony hisitraka an'io. Izy teneniko teo hoe anarivo ny tena nanamainty molaly nefa milanja faty antoko am'izao. Diso fanantenana le vahoaka satria tena tsy ndry hazo lena ny zava-miseho. Izy ny andry hoe rehefa ho avy ny fizarana tany de fa zaho zany no eto, de fa anà zany ty namboleko ty no ajareko hatram'izay ty. Nefa ny zava-misy olo-kafa no anaty lista ary ireo olo-kafa reo mirehareha fa hoe mialana reo.
nareo miala fa efa anaty tsy tompony ianareo. De malahelo le vahoaka zara raha nahita fianarana ny zanany ary tsy nisy sasany aza tsy nandeha sekoly mihitsy tamin'ny andro mpiainana de tsy mahay ninonina de akisaka fotsiny hoe miala nareo. Zay ny mahatonga anay hoe aleo anaovana fangatahana ho any amin'ny manam-pahefana. Nanontany nareo teo hoe dingana inona ny efa natao. Raha vao naheno ny taraina ny tenanay dia nanantona ny gouvernoura faritra Tsimandrefana. Ny taraina ary nivory matetika ary noho ny tenako manokana tsy hoe mirehareha aho raha miteny an'izay fa noho ny fivoriana nataonay isan'andro manery aho sady mangataka mitaraina fa avereno amin'ny vahoaka ny taniny de nijerena ny isan'ny mpanamainty molaly sy ny mpangataka de teo zany no nahitana hoe aleo aho omeo any vahoaka izay manana 10 hektara no midina avereno amin'ny ranoray ny taniny tsy kitikitihana na io valeur vénale na io le tambiny ato amin'ny boky io de ndahoary hoy izy ny gouvernoura sy ny namany zay mandrindra ny fanapahana ny fizaran-tany. Azo am'izay io hoe averina amin'ny tompony ny tany 10 hektara no midina. Anananay zany video zany tam'izay fotoana zay. Ato ny tenin'ny Andriamatoa gouvernoura fa miverina amin'ny tompony tany. Inona ny zava-miseho taty aoriana rehefa nivoaka ny lista ratsy be kokoa noho n'le mbola tsy nikitihana hoe averina amin'ny tompony 10 hektara ny zava-nisy satria toa taingenana olo-kafa ny tanin'ireo izay nanamainty molaly. Toa tsy manazara raha manana akory ny sasany. Mbola nihatra foana le valeur vénale. Fa ity ny zava-magaga ho an'ireo zay olona tsy haiko na atahorana manokana, tsy haiko na mpiara-miasa anilany na ankilany am'zareo de naveriny aminy tany. Omeny tany ary omeny be kosa aza ny sasany. Omeny mbola omeny mihoatra. Zay tsy fantatro hoe inona ny mahatonga an'izany. Fa gaga zahay ary mbola velo taraina ny vahoaka madinika hoe inona ny mahatonga anay ohatran'izao. Izany hoe tsy nisy akony zany, tsy nisy akony taminareo le dingana natao tamin'ny hoe fitarainana sy fanatonana ny gouvernoura tany an-toerana. Mety hoe tonga eto izao ianao amin'izao fotoana izao niakatra aty Antananarivo mihitsy manoloana ny zava-misy. Inona no mety hoe andrandrainao zany? Inona no andrasanareo zany? Indrindra hoe amin'izao hoe fahatongavanao eto izao. Satria raha zoina ihany koa ny resaka tahaka ny hoe tsisy manam-pahefana afaka iain'ny vahoaka intsony ve izany any amin'iny faritra iny. Mahatonga anao hoe tonga eto mihitsy ianao hitondra izay fitarainana izay. Eka, mbola nitohy foana ny fitarainana manoloana an'ireo manam-pahefana. Raha niditra am-ponja ireo valolahy de mbola nidododo ny tenanay nakany amin'ny gouvernoura faritra. Andriamatoa gouvernoura, zao ny antony atongavako eto, mangataka inona ny azo atao hijerena an'ireo valolahy ny nampidirina am-ponja, tsy olona nangalatra fa olona mijoro amin'ny marina amin'ny tany. Mba mangataka mba jereo akaiky reo. Ndao izy fa ho jerena. Azo atao ve ny mangataka andreo ho angatahako reo raha mety fa mbola misy charge inona tsy haiko hoe fomba fanagadrana zany ny filaza azy hoe charge de ho hita eo izy ny charge. De nanontaniko le hoe inona ny charge. Izy reto natao nanenjika amin'ny Antsibe, amin'ny Famaky, tsy haiko hoe nitondra basy ho an'ireo mpizaran-tany, amin'ireo mpizaran-tany. Mba hanasiana vesatra tsy haiko hoe
gadra mandritra ny fotoana zay itiavan'izy azy no nanaovana an'izay. Zany hoe mba hahafonja ny hevitra hanagadrana azy. Nefa tsy nisy an'izany ary azo anaovana antsoavo any an-toerana hoe inona ny porofo hitazomana azy hoe nisy an'izany va sa tsy nisy. Ary tamin'ny fakanam-bava natao azy ireo moa zany no namaly andreo fa tsy nisy an'izany. Fa raha natao mba hanasiana vesatra ny fanagadrana azy. De fa niteny tamin'ny gouvernoura koa hoe mba jereo le fizarana tany nataonareo fa tsy mifanaraka amin'le zavatra niresahantsika. Fa mijaly loatra ny vahoaka any aminay fa tsy manan-tany. Fa maninona ranona sy ranona ihany no nomena tany. Zao izy tsy manonona ran'olona. Fo maninona zaho manonona satria ireo olona reo makaty aminao resahanao. Tsy manonona ran'olona ho izy. Na tsy manonona anao zao efa mahafantatra ka tsy azoko naninona ireto vahoaka madinika tsy mahay ninona raha ny azo ilazana azy tsy nianatra ary zara fa manana tsy ampy 2 hekitara akory no tsy ho averina aminy ny taniny. De hoy izy gouvernoura hoe ndao fa hojerena. Hatramin'izao tsisy valin'izay. Nafarana ny olona avy any ambanivohitra hakaty Toliara rehefa tsy nahitam-baly vao tamin'ny herinandro alohan'izay niakatra ty zao nangataka indray fotoana handeha ho any amin'ny gouvernoura tsy nahazo. Tsy misy fotoana, tsy hoe mbola inona, mbola mivory, mbola zao. Tsy fantatray na tena zay marina na ina. May ary ny ainay satria maheno fa ho tonga hono ny filoham-pirenena ho tonga any hanokana ny lalam-pirenena fahasivy sady hizara karatany any Bamangoky. De koropaka zay hoe aleo ary mba andeha hiakatra Antananarivo mba hijereny manam-pahefana mahefa, tompony andraikitra mahefa hijery antsika am'ty fanagejana mahazo antsika ty. Raha Bamangoky izany tsy vao izao no nisy fitarainana fefa nanakoako tena nivony ainao manjery isan-karazany zay. Hoy ianao te hoe hidina any filoha andrandraina ve antenaina fa mana avanty olana ty ve ny filoha satria raha ny antsoantso efa natao nireo mponina tany an-toerana tokony efa mba nisy vahaolana narosy ihany tena azo eritreretina ve fa jerina hoe anambaolana amin'ity zavatra misy ity ny eo anivon'ny fitondram-panjakana indrindra indrindra ny hoe matomanana fahasahiana anao kolikoly avolenta tahaka izany ireo manam-pahefana ny an-toerana olon'ny fitondrany ireo. Azo andraindraina ve izay hoe ahita vahaolana amin'ny fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena izay? Fialana nenina ary tena ezaka be mihitsy no nataonay raha hiakatra ty satria vao resako iny fa tamin'ny taona lasa nivoaka ny lisitra voalohany io nakaty zay. Zay ny hoe efa ombeniombeny ny olana mahakasika ny Bamangoky. Hatrany amin'ny bady, hatrany amin'ny ministeran'ny agriculture sy ny karazany rehetrarehetra efa nandefasanay taratasy. Ary na ny DGA angambany izy igny efa niresi tafaresaka tamiko tao Toliara. De hoy izy tamiko hoe ay ianao le Durlin. Eny aro zaho izy ato. Zany hoe efa tonga tany am'zareo le taratasy fa toa tsy hainona sa inona fa tsy nahitam-bahaolana hatramin'izay. Androany ary mipetraka ny fanontaniana hoe mety ahitam-bahaolana ve? Tonga aty zahay mba ho heno ny manam-pahefana rehetra momba ny fizaran-tany sy ny hahazahoana ny tombony ahazahoana ny rariny amin'ny mikasika ny fitsinjarana ny taninay amin'ny tsy ara-drariny de mba mangataka ny manam-pahefana ambony ny mpitondra fanjakana izay iantefahany izao fitarainana izao mba hamaly haingana araka zay azo atao mikasika ny fizaran-tany any aminay fa sady tsindry hazo lena no fanaovana tsinotsinona ny vahoaka madinika. Ny vahoaka madinika hoy izy aho
fa tsy vahoaka nianatra fa ny vahoaka nianatra mety anisan'le resahako teo hoe mahazo ny azy fa le vahoaka tsy mahay fianarana akory regny tokony jerena ko mangataka zay mba hisiany valiny mahafapo an'ireo vahoaka reo mba hisiany valiny mahafapo anay ihany satria zao ny fitaranana farany ary ahina hisy fiantraikany eo amin'ny fiainam-pirenena raha izao no mitohy ka ny angatahanay raha ho tonga agny ny filoham-pirenena mba tsy hizaran-karatany araka izay lista mivoaka ao fa ho araka izay lista tamin'ny 2018 izay ato anananay ato navoaka ny topographie izay vita GPS io no lista marina nanamainty molaly fa tokony ho araka an'io no fizarana karatany ho azo fa tsy ho araka ny lista izay avoaka ny kat am'izao fotoana ny zava-misy anefany raha tsy faly ny vahoaka maneho ny tsy fahafaliana ohatrany rahonana ho samborina am'izao fivoahan'ny lista farany zao ary ny filoham-pirenena ho tonga zao ohatrany te hirongatra ny vahoaka ary te haneho banderole sy pancarte hoe tsy mahafaly anay ny fizaran-tany ary angatahanay ny karatany ho zahay nanamainty molaly no mahazo an'le karatany hanao an'izany ny vahoaka agny inona ny vaovao henoko hoe ho samborina ho ampanamborina rahonana ohatran'izany de toa manontany tena le vahoaka aizandray no hitaraina anay de ohatran'izay sy ohatran'izay zany zava-misy agny fa tsy mety le fizaran-tany am'izao nefa ny vahoaka tsy mahazo maneho ny heviny ohatrany voageja raha ampitahaina amin'ny hafa Miresaka ianao tao hoe fandrahonana sy hoe fisamborana izany hoe hijanona eo ve zany ianareo hijanona eo amin'ny resaka fitakiana satria hoe mahazo an'izay fandrahonana hoe ho samborina izay hoe mbola mitaky sy misisika hitaky an'izay rariny amin'io resaka tany io izay dikan'ny fanontanianareo moa zany de hoe mangoraka ny aty anaty fonay lay inona ty le ampotsy miloaka sekrenay manokana zany nefa raha eto anareo manontany de faly aho milaza aminao fa tsy hijanona hatramin'ny farany zahay fa ho takinay ny hiverena ny taninay amin'ny vahoaka aminay zany hoe sao de hieritreritra ny fitondram-panjakana hoe mivoaka iny lista iny de tsy ahazo karatany de zao de hijanona am'izao zahay na ireo comité local sy ny karazan'ireo na kat reo ka hoe fa vita zay fa zahay tompoko de miteny ampasahina fa tsy hijanona ary hiamafy ny firongatany vahoaka amin'ny hetahetany haneho ny hetahetany fa tsy hijanona hitady ny taniny izay efa nanamainty molaly ka mila ho azony zay ararotina ihany fandalovanao eto amin'ny fandarana jinika amin'izao alina izao resaka sosialy isika resaka indrindra moa hoe manao ahoana ny fahasahiranan'ny mponina manao ahoana ny fiainan'ny mponina any aminareo any amin'izao mantsy betsaka no mitaraina eo ny fidangan'ny vidim-piainana eo ny resaka hoe tsy fisiana asa manao ahoana ny zava-misy any aminareo any amin'izao fotoana izao ny fiainam-bahoaka am'izao tena miharatsy vidim-piainana miakatra ohatran'izay tsy araka an'izay nieretreretana azy inona zao mety hoe tena hoe midangana any aminareo any indrindra hoe entana ilaina ny fiainana andavanandro inona tena midangana sy tsy takabidy intsony kanefa tsy afa-miala amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy any aminareo any tena agny moa zany de resaka fambolena mba tsy ilazana ny ataoko hoe aingitraingitra ny fitafiana sy ny hafa ankoatran'izay fa raha miresaka ny ho an'ny kibo itsika
de fambolena vokatra zany sakafo vidim-bary agny raha tokony hoe izy tokony ho mora be nefa am'izao efa 800 ny ray kapoaka any an-toerana nefa mpamokatra vary sompotry Madagasikara 800 ny ray kapoaka, ray hetsy sy ray alina ny ray kitapo. Inona no mety hoe nahatonga an'izany? Nahatonga an'izany ty tany izay noajariana ty efa 5 taona tsy nambolena, 5 taona tsy nisy voly igny tany izay noajariana fa tato amin'ny ty tany kely izay tanimbary taloha ety hany no misy voly ary ny vahoaka nefa mihamaro. Zay no antony anankiray. Ny antony faharoa dia ny hamaintany hatram'izay vao tam'ty no nisy oran'andro tany fa taloha maina de maina tokoa nefa 800 ny ray kapoaka. Manao ahoana indray ny resaka famoronana asa ao anatin'izany hoe 900 olona mpamboly avokoa. Manao ahoana ny resaka hoe famoronana asa, manao ahoana ny fiainan'ny tanora any aminareo any, indrindra fa ireo izay mety hoe efa nivoaka tamin'ny fianarana? Raha ny any aminay tsisy orinasa miorina agny zay tenenina hoe usine na ohatran'izay, tsisy asa azo atao ankoatran'ny fambolena sy varotra. Ny agny tsisy olona miasa hoe hiasa amina société, hiasa amina entreprise ohatran'izay fa de ronina amin'ny fambolena ny rehetrarehetra. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana indray, manao ahoana ny resaka tsy fandriam-pahalemana any aminareo any? Sotra am'tany an'izay na mipiditra an'izay resaka zay fa tena mandry andriranantsy ny vahoaka any Ambolirano igny fiteninay. Raha i agny Ambolirano miala tsiny raha avoakako amin'ny voambolana amin'ny fiteny agny fa tena mandry andriranantsy raha i Ambolirano agny. Raha amin'ny andro alina miara-matory amin'ny omby ao anaty valan'omby ny tompon'omby ary tsy matory ao anaty trano mba tsy hidiran'ilay mpangalatra ao anaty trano ao ambenany eto ambaravarana fa matory ivelan'ny trano fa amin'ny atoandro ihany zay vao maka haninao. Ohatran'izay ny ankamaroany fiainan'ny mpiompy omby agny. Fa miresaka fandriam-pahalemana ihany tsika na eto amin'ny fambolena aza dia tery ny filaminana agny satria na handeha hamboly eny an-tanimboly misy mamono moly mila mandeha miverina mody malaky sao de tratra hariva, mila tsy mandeha maraina be koa sao de mifanena am'dahalo, mihatery ny fotoana azahoana hiasana noho ny ty tsy fandriam-pahalemana ty raha any agny. Vao tamin'ny herinandro zao nisy omby nankalarin'olo ary isan-kerinandro, isan'andro isan'andro misy foana eno hoe ary hoe nisy dahalo hoe ary hoe nisy omby indray nangalarin'olo fa ravo manjavona daholo izay lasan'olo ary misy maty tifirin'ny mpangalatra ohatran'izay. Misy ve ny fandraisana andraikitra, efa misy ve ny olona hoe izay voalaza hoe anisan'ny tompon'antoka amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay efa voasambotra? Misy ihany ny voasambotra fa tsy voafongotra, zay zany ny tena izy, tsy voafongotra ary ny zava-misy any aminay agny ka aleon'olona koa mifanena amin'ny dahalo toy izay mifanena retim-pitandro filaminana toa mangorohoro eto ilazako zavatra anankiray efa nisy zanaky ny zana-drahalahy nanantona ahy hoe
baba moa amin'ny fiantsonana ihany de hoe mpiralahy amiray zany de atao baba daholo baba hein zaho nala tsy nanday karatsy de ilany reo miaramila reo vola 2 hetsy zany moa de nandalo tagna tonga tany am'le miaramila de novainy zavatra hafa ndray izy nantositra ohatran'izao de ganga zay de samborinay de nasiny menoty izy tam'izay de nangatahako hoe angatahako fa zanako io tsy angalatra io tsy ary olona fantatry le miaramila kosa fa hoe manana omby de poriporetina ohatran'izay am'izay mahazo vola 2 hetsy tompoko no ilaina amin'olona tsy mitondra karatra fa tsy ampianarina hoe mitondra kara-panondro ka raha miteny anao hoe ahoana ny fandriam-pahalemana aleon'ny vahoaka mifanena amin'ny dahalo mba hiady mba hifanao salama toy izay hifanena mpitandro filaminana fa atao manageja ny vahoaka any aminay de tsy hita zay ho raisina ka manafatra ihany hoe boka re mba ho jereny mpitondra fanjakana momba ny fandriam-pahalemana mba ho jereny akaiky ho an'ireo zay mpitondra mpampandry fahalemana ny tany any aminay fa tsisy fahalemana mandry tsisy filaminana any fa toa manageja vahoaka koa reo. Ao anatin'ny mety hoe herinandro mety firy ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny aminareo izany hoe ao anatin'izay ihany koa tsy mampandre mpitandro filaminana ihany koa ve izany ianareo rehefa misy ny hoe trangana tsy fandriam-pahalemana satria noho izay voalazanao teo izay hoe mampiorory ary raha tokony hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananana satria izay no nametrahana azy ireny tsy izay nefa ny zava-misy any toerana mampandre mpitandro filaminana rehefa misy hataira moa filazana azy rehefa misy antsolava mpangalatra ohatran'izay zava-misy ndraindray reo avela no andeha lavidavitra le dahalo tia nefany tamin'ny herinandro ty omby ny fianakaviana anankiray ty nalain'olona omby 5 tonga de teo no eo ihany le miaramila nandeha nanenjika nisy niantso hoe aiza nareo zao de hoe tsy makany le lalan'ny omby fa makary avilin'le olo-kafa zany tsy hay hoe iza io le niantso io paray tsy kombakomba ve sa inona tiako resana zany hoe tsy voafehy le fandriam-pahalemana azo lazaina avy eo ambadiky ny trangana tsy fandriam-pahalemana any toerana ihany koa zany mpitandro filaminana any aminareo azo lazaina ve azo eritreretina ve hoe anisan'ny mpiray-petsapetsa ao ambadiky ny resaka tsy fandriam-pahalemana any aminareo ihany koa ve zany mpitandro filaminana mety hoe miray tsokombakomba amin'ny dahalo mety hoe mandray anjara mivantana mihitsy ny amin'ny resaka izay hoe halatromby sy ny karazan'izay raha ny any aminay aloha tsy de miray petsapetsa amin'ny dahalo ny mpampandry filaminana fa ohatra ny miray petsapetsa amin'ny reto komite lokaly de lasa tsy manatanteraka ny asany amin'ny maha hitandromana ny filaminana tsy afaka mivalampatra izy satria reto le lazaina ho komite lokaly reto ohatran'ny tsy dia manome vaovao maharipototra sy tena tsara hahafongotra ny tsy fandriam-pahalemana ny halatromby satria tantsaha ianareo ny 20% ny mponinany tantsaha ho ianao efa misy ve fanohanana misy ny fanohanana an'ireny tantsaha reny avy amin'ny fitondram-panjakana sa de hoe mandeha fotsiny amin'izao samy mandeha samy mitady sa hoe mba misy fanohanana ihany izy ireny ohatran'ny mahafaly ny fanontaniana fa raha misy an'izay de tena mety afaka mifaninana amin'ny hafa ny tantsaha any aminay reto le lazaiko hoe azo lazaina hoe tsy mahay ninninona satria
hahazo fanampiana, hahazo ohatrany hoe am'le lazaina hoe machine agricole na zavatra ohatran'izany na atao tanana aza fa tsy machine fa ny zava-misy ireo tetikasa na mety hoe projet te hanampy fa kosa toa tsy mipaka any amin'ny vahoaka madinika fa ato am'le mpitondra sasantsasany, ato amin'ny ohatran'ny voafaritra ao amin'ny bureau sy ny manodidina ny commune ihany, ohatrany tsy mivoaka hatrany am'le vahoaka tiany le mpandindra nyity projet ty hoe ho vonjena, ho ampiana, fa ato de miverina de izy ao samy izy ao ihany no maheno an'le torohevitra fampianarana sy ny soridalana ahazahoana an'le hoe raha manao an'izao, raha manao an'izao, raha manao karazana groupement filaza azy am'izao de mahazo fanampiana ohatran'izao, ohatran'ny tsy atao tsinotsinona zany vahoaka any aminay am'le tena faritra Bamangoky fa tsy ohatran'ny vahoaka amin'ny faritra sasany hafa izay manana kibota, mba tianay koa ny vahoaka any aminay any manana kibota. Ary zaho sy maire mihitsy ben'ny tanàna aza ny resaka ahoana hoy izy ataony tonton satria mpihavana akaiky zany, ahoana hoy izy tonton ty zavatra ataonao ty, ahoana ianao ve vonona fa hanao ohatran'io foana hatramin'ny farany, zaho hanampy hijery ny fiainam-bahoaka aty amintsika ty fa mampalahelo ahy, nareo mahita zavatra nefa tsy ambaranareo vahoaka, io anie izy olona aty amintsika ty tsy mahay ninina, tsy misy fianarana hainy de tsy misy azo atao, atoroiny vahoaka hoe zao sy zao ny zavatra misy, ampianaro mba hivoatra mba ho afaka hifaninana amin'ny hafa koa, mba hitombo ny fari-piainana, ary ianao izy ho reraka foana, zaho tsy reraka fa hataoko zay azoko atao mba ho anjara birikiko ho fanokafana ny eritreritra sady hahaiza ny taranaka faramandimby mba hahazahoany mivoatra, mampivoatra ny fari-piaina. Anisan'ireo filoha mba tsy tenenina hoe izy anisan'ny tena hoe nijery akaiky izany hoe tantsaha de ny filoha Marc Ravalomanana izany, mahaliana anahy ny te hamantatra hoe nanao ahoana, ohatry ny ahoana ny fari-piainan'ny mponina sy ny tantsaha tany aminareo tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana sy hoe amin'izao fotoana izao amin'ity fitondrana ity. Raha miresaka nareo hoe filoha Marc Ravalomanana ohatrany efa tsy azo eritreretina intsony, ohatran'ny nofinofy satria raha ny vahoaka any aminay angamba maheno an'izany hoe filoha Ravalomanana zany mety tonga de taitra hoe inona indray ny fiainam-baovao ho azo am'izany, satria tamin'iny fitondran'ny filoha Ravalomanana raha miresaka an'izay tsika de niverina natory an-tokotany ny vahoaka, tena faly ary misy any mandeha alina, mandeha amin'ny atoandro, raha misy toerana tsy azo aleha amin'ny alina na amin'ny atoandro tamin'ireny fotoana regny de livre ny filaza azy zany, tena afa-po na hamboly ianao na any toeram-pambolena tsisy ninona, tsisy zavatra mampiahiahy, na ny tragnonao avelanao ao ankizy fotsiny miandry anazy ao tsisy mampiahiahy, na mandroaka sarety mitondra omby ankizy kely tsisy zavatra mampiahiahy. Ny ainako manko zany zavatra zany, raha nandeha any ambanivohitra be aho fotoana anankiray de ny fomba fanao zany matahotra le olona de vatan-dehilahy rehetra midina ambany sady mitodika hijery sao de misy dahalo avy agny, de tam'izay fotoana zay midina daholo ny vatan-dehilahy de zaho ihany navela an'zareo am'sary, ao ianao hoy zareo, zao aho hivoaka koa, atao ao ianao, de ny vehivavy manao zay isitriany, inona zavatra
nitranga tsisy zavatra nitranga fa tody soa zahay tany am'le toerana de vaky resaka ile olona reo hoe tsara zao fandriam-pahalemana zao afa-po zahay satria tsy misy zavatra hihina mifanena amina vehivavy mandeha alina mitondra entana tsisy ka raha miresaka atsika hoe tam'regny fotoana regny tamy vao nanombotomboka zany le fitondrany filoha Ravalomanana tam'zay de nanomboka teo nihatsara tena azony olona antoka zany tam'zany fotoana zany tena mbola miahiahy hoe sao de isy an'izao de miza nanomboka teo tena azo antoka de tsisy naninino tsisy dahalo tsisy mety misy ihany fa halatra fa tsy ohatran'izao mety misy ihany halatra fa mangalatra fa tsy manafika raha am'izao nefa tsy mangalatra trony satria na eo amy tsena vo tamin'ny vo herinandro mahery vo miala kely raha misy 100 metatra miala an-tsena olona mitondra omby nasain'le dahalo midina de lasa ny omby sarety anankiroa navelany eo andro tsena amin'ny andro atoandro ohatran'izay tena mampijaly le tsy fandriam-pahalemana ho izy tsika teo hoe ahoana ny tamin'ny fitondran'ny Marc Ravalomanana ohatran'ny efa nofinofy zany satria zavatra nahitana fiadanam-po tam'zany fotoana zany. Mandeha de mandeha fotoana marapakana ny fandaharana isika rahampangona izay resaka rehetrarehetra izay miaina anaty fahasahiranana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ny mponina any Ambamangoka ihany tsy ny mponina any Ambamangoka ihany fa saika ny vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy tia fanontaniako farany hoe olona ohatry ny ahoana zany no andrandrainareo eo amin'ny fitondrana ka hoe afaka amazy olana rehetrarehetra izay olona ohatry ny ahoana na toetra na fomba fijery efa mifarana manko zao ny efa hadiva hifarana ny fehim-potoana ny fitondrana fa raha ataoko angambany raha zaho no nahazo fitenenana tany anatin'regny fitondrana mbola teo fa mieritreritra hoe mety efa tara raha zao vao miteny fa tokony nisy halantahaky tao raha fiteny zany hoe soa fianatra tokony jerena zany hoe inona moa ny zavatra nataon'ny tompokolay Ratsiraka tsara de mba hianarako inona ny zavatra nataon'ny tompokolay isany mba tsara fa am'izao moa efa tara loatra ka ny fahatsarana teo amin'ny fandriam-pahalemana ihany no azontsika resahana teo hoy izy ianao hoe iza no antenaina raha misy milatsaka hanao propaganda de zay vao hitanay hoe iza amireto no ho azontsika raisina am'izao fa raha ny amin'ity fitondrana ty aloha ohatran'ny kivy ny vahoaka any aminay ihany kivy ny amin'ny fari-piainany voalohany satria tohatra lanja miakatra ny fahasarotany fiainany am'izao fotoana zavatra nananana miamihena raha ohatra hoe nanana sarety izy omby lehibe anankiroa sarety tsara am'izao izy fa goragora le sarety ary mihena le omby satria amidy noho ny hasarotam-piainana zara raha misy anankiroa aza mety ho ray de mihindrana amin'olo-kafa koa izy ho namany ka manahy aho raha ny am'izao fitondrana zao aloha raha ny any aminay any ny hoe mbola hahalany miala tsiny raha miteny an'izany ampahasahina aho mba tsy hadiso fanantenana ny Andriamatoa filoha satria ny olona moa rehefa misy ny fampielezan-kevitra de hoe manome toky zahay fa hanome vato anao premier tour de vita toko angambany tsy tsiniko raha milaza koa hoe manahy aho raha ny any aminay any fa
fa diralovana loatra le vahoaka ny amin'izao fitondrana zao ny fiainam-bahoaka fa tsy de hainay loatra ny fiainam-pirenena fa le fiainam-bahoaka fa diralovana loatra. Eny ary mazava angamba izay zany raha nafoezina ny hoe raha-bamangoky sy ny hoe olana sedrain'ny mponina any an-toerana misy ve ny hafatra fohifohy ary tianao mampitaina amin'ny vahoaka malagasy mety hoe ny mponina any indrindra fa ny manam-pahefana izay hiantefan'ny fitakiana ataonareo mialohan'ny tena hifarana ny fandaharana. Raha ny hafatra ho ataoko angamba ny hafatra amin'ny mpitondra fanjakana natongavana eto de tsy faninana tsy hitsikeran'ny hafa fa noho ny fanontanianareo de mamaly zahay reny zavatra reny. Tsy hitsikeran'ny hafa hoy zaho fa mitondra fitarainana, feon'ny fitarainana ho an'ny vahoaka ny Bamangoky. Mampalahelo ane zany vahoaka aman'alina zany zay nieritreritra ny hisitraka tombotsoa eo amin'ny tokotaniny fa tsy hoe zavatr'olon-kafa hisitraka tombotsoa izay efa niainany ny nambolehany hatramin'izay. Izy tsisy izinona, tsisy karama ho azony fa io tany kely io. Ka ny hafatra de hoe mangataka re amin'ny mpitondra fanjakana mahefa mba jereo ny vahoaka madinika any aminay any. Eny ary izay ihany koa no magnana ny fandarana dinika amin'ity alina ity ankasitrany ny vahintsika izay solotenan'ny mponina avy any Bamangoky avy any tondra izay resaka rehetrarehetra sy mety hoe olan'ny mponina any toerana any izay amin'ny heriny toy izao indray no fotoanantsika aloha hevitra hafa vahiny hafa ihany koa no hiara-dalana amintsika eto amin'ny fandarana fa amin'ity andro any ity aloha dia mametraka ny veloma mandrapita fahindray veloma tompoko.